manana tanjona anankiray lehibe dia ny ahatonga ny fikambanana ny tantsaha rehetra izay tohanany aleo tena ary ho lasa matianina eo amin'ny sehampamokarana izay tanterahany. Natao izao fitsidiana izao izay niantsona ny commune manodidina izay mampiatra sy manao izao volontsaka izao mba ahitana satria mantsy ny tantsaha matetika tsy mino raha tsy mahita. Teto izy dia nahita ary natsapa fa mety aty amin'ny faritsy Betroka ny volontsaka isan-karazany ary anisan'izany ny pomme de terre. Dia misaotra ny teknisiana Aropa fa raha ny fambolenana ataonay taloha dia manao araka an'izay ataonay zahay kanefa tsy mahomby. Fa izao zavatra hitanay atao ara-penitra izao dia tena hita fa tena tsara. Ako ny dinika santatra tany Betroka nandray anjara avokoa ireo commune roapolo ao amin'ny distrikany Betroka ny dinika santatra tany Betroka irahantsika amin'ny namana mpiara-miasa avy eny an-toerana. Tamin'ireo commune raiky amby roapolo atao anatin'ny distrikany Betroka dia ny roapolo tamin'izany no nahitana solotena niatrika ny dinikasa santatra izay notanterahana teto an-toerana nandritry ny 3 andro. 500 eo no isan'ireo mpandray anjara izay nitsinjara ho vamera 4 izay niompana tamin'ny FDB amin'ity dinikasa santatra ity dia ny lalam-panorenana, ny fampiavanam-pirenena, ny toe-karena sy ny sosialy ary ny momba ny seny sy ny lalam-pifidianana. Na dia teo atao anatin'ny fotoana fohy na ny manana azy dia tapa fa tsy mikely soroka ny distrika Betroka ary songano manokana eto fa atao amin'ny commune raiky amby roapolo dia tonga zany ny roapolo na ndefa solotena atao ndika dia hoe marisikitsika hirofo amin'izany republika vaovao fahefatra. Nafana tokoa ny ady hevitra ny zotram-pilaminana nefa izany na ny teo anivony vaomera isanisany na teo amin'ny fandravonana ny FDB isam-baomera. Ary engany mba tanteraka ny zavatra izay tokony nataonay taty mba no Betroka. Dia tena misaotra gn'apotina agny nanome fahafahafenao ny Betroka nanao izay dinika izay samy namoaky tapony aby rehetrarehetra. Efa voafidy ihany koa ireo solotena 12 avy aty amin'ny distrikany Betroka hiatrika ny dinika nasionaly. Tany Sambava kosa dia nanomboka tamin'ny 5 aogositra lasa teo ny fifananaparitra amin'ny lalao fanatanjahantena tonga tany ministra ny fanatanjahantena nanokatra izany lalao isam-paritra izany. Televiziona malagasy ny Sambava no mitondra ny vaovao. Sekoly roa no indray nitokanana teto amin'ny fokontany Ambohimalaza ny sabotsy fa7 ny volana aogositra teo. Ny voalohany dia vokatry ny fiarah-miasa ny fanjakana malagasy ny fanjakana japoney ahitana efitrano 5 ary biro iray mitetina 2 miliara iray milanja ka ny orinasa Hermanana no nanao ny asa nandritra ny 7 volana. Ny faharoa dia vokatry ny fiarah-miasa teo amin'ny ministerin'ny fanabeazam-pirenena sy ny Aide Action ary ahitana efitra roa misy toeram-pivoahana mitentina 400 tapitrisa ariary. Nandritra ny 70 andro moa no natanterahina ny asa ka ny entreprise Atim no natanteraka izany. Raha tsy hivina kely ny aran-tantara dia tamin'ny taona 1970 no niorenan'ny sekoly ary 1970 nisy izany mpianatra tamin'izany. Ankehitriny dia efa mihoatra ny 700 ny mpianatra eto an-toerana. Nanatrika izao lanonam-pitokanana izao moa ireo mpitondra teto an-toerana notarian'ny sekretera jeneralin'ny faritra teny kolonela Sambre Andrianarso Théodore ary teto ihany koa ny lehiben'ny faripadidi mpampianarana Marinjara George nisongadina tamin'ireo lahateny samihafa fa zava-dehibe ho an'ny taranaka farimandimby ny fahavitany izao fotodrafitrasa izao ka ilaina ny fitsakotrana izany. Ny fitokanana sekoly tany Ambohimalaza any amin'ny faritry Savay narahantsika teo iny faraky nefa nambarantsika teo dia tamin'ny alakamisy lasa teo no nanomboka ny fananana lalao isam-paritra ao amin'ity taona folo sy roa arivo ity ka tonga tany ministra ny fanatanjahantena nanokatra izany lalao izany. Mbola ny televiziona malagasy avy any Sambava no mitondra ny vaovao. Ny faritra Savasy Orombe no nisantatra ny lalao. Taorina kely ny fanokafana izay natreny ny ministra ny fanatanjahantena Virapinga Mamonjy Soa. Ny faritra Sava dia miakanjo manga eto amin'ny sary
ary Iorombe kosa dia volomboasary. Teo amin'ny minitra 50 dia natafiditra baolina ny faritry Iorombe ary tamin'ny fizara-potoana faharoa teo amin'ny minitra 17 dia nosalain'ny faritra Sava izany ka io isa ray no ira io no nisarahan'ny rotota tamin'ity lalao mpanokafana ity. Marina fa ekipa 40 no nandrasana teto Sambava fa ny 13 ihany ny tonga. Marina ihany koa fa dia nozaraina sokajy 4 ireto ekipa reto ka ny sokajy ASB dia eto Sambava no hanatanterahina ny lalao ary ny ekipa CSD ndray kosa dia any Antala no hanatanterahina ny fifaninanan'izy ireo. Ny 15 volana aogositra io moa no hanaovana ny famaranana ihany any Antala. Any Toliara kosa any amin'ny université ny Manday dia tsy mitsahatra ny mibosesika ao amin'ny faritry ny université ireo olona manorina trano. Tsy fantatra marina izay fahazoandalana anorenan-trano fa dia tafiditra any amin'ny tany université. Efa tonga hatreny akaikikaiky ny amfiteatra hatreny amin'ny tranomboky Tsebo Calvin fa amin'izao fotoana dia tafiditra hatrany amin'ny kianja filalaovam-baolina izay vao nitokanana tamin'ny taona 20 ka nampitondraina ny anaran'ny mpampianatra efa nodimandry tompokolahy Tsebo Élysée eo amin'io tany filalaovam-baolina kitra io indray ao no tonga manoro-trano ireo olona izay miditra any amin'ny faritry université any Manday. Ny vaovao mikasika izay raha tsika amin'ny natao mahay avy. Tsy ahafahan'ny baolina kitra mivelatra eto anivon'ny université ny Toliara ny fisian'ireo trano maro na orona manodidina ny kianja filalaovam-baolina Manday. Mitaraina fatratra araka izany ireo mpanao baolina noho izay antony izay. Ty kianjan'ny Manday ity zany tena olana be toa dia resaky hoe fisia le tragno magnodidina azy zany. Nanao avao le université ny président université zany niady an'izy ity hoe kianjany raha dia tokony tsy asia valavala. Ireo zao vao tamin'ny sabotsy teo zao nanafahan'le mpianatsy an'io satria fa tezitra mihitsy le mpianatsy satria lasa fa tsy ho terrain intsony zany ity raha atoato. Fantatra fa tsy manana taratasy mazava ireto olona nanangana trano ireto araka ny fanazavan'ny filohan'ny université ny Toliara ny professeur Dina Alphonse. Reo olona reo tsy manana permis de construire fa zavatra vandy satria rehefa nandalo eo aiza ny permis de construire anareo tsy manana permis de construction ry zareo reo fa manao trano satria manana tany. Donc zany reo construction illégale reo. Ary ny taratasin'ny PM aza premier ministre Camille Vital dia milaza tsara fa tsy azo atao ny manorina trano ao anatin'le 180 hektara ao anatin'ny campus. Eo ampitadiavana vahaolana ny université sy ny ligy ny baolina kitra aty atsimo andrefana. Eo antarana zany hoe ahoana ny anakitena anty Manday ity mba tsy idiran'olona ivelany atony atra fa toa natao an'ny mpianatra mihitsy. Miandrandra ny famahana ny olana ao anatin'ny fotoana fohy araka izany tontolo ny baolina kitra eto Manday mba hijerena aingana izao fahavoazana eo amin'ny kianja izao satria ity kianja ny Manday ity ihany tokoa no kianja faharoa ho an'ny baolina kitra eto Toliara. Izay ny vaovao avy ny Manday ny Toliara fa ny faha-40 taona ny Knapsa kosa dia nofaranana tamin'ny lalao firahalahiana ka taranja fito no nolalaovina dia ao ny foot à 7, ny basket, ny volley, pétanque, tennis, pelote ary ny mini marathon fiandrenarson. Tamin'ny alalan'ny lalao ara-pirahalahiana teto amin'ny kianjan'ny akademia antsika teto Antsirabe no namaranana tamin'ny fomba ofisialy ny faha-40 taona ny caisse nationale de prévoyance sociale anan'ny CNAPS. Ny alohan'ny lalao dia nisy ny fahampatsiahivana fony tantara no diavin'ny CNAPS tamin'ny taon-dasa no nanokafana ny jobily 40 taona raha efa tamin'ny 1997 no niforonany saingy anarana hafa no fiantso azy tamin'izany fotoana izany. Betsaka ireo hetsika nanamarina ny jobily tao anatin'izay 12 volana izay hoy ny tale jeneraly ny CNAPS nandritra ny lahateny nataony. Misy ny fivavahana, misy ihany koa ny karazam-pifokanana maro isan-karazany tao anatin'ny fankalazahana 40 taona. Misy ny asa mafy izay nataontsika rehetra indrindra teo amin'ny CNAPS nanamboatra ny code de prévoyance sociale mba ahafahantsika misokatra ho amin'ny 40 taona vaovao indray. Misy ihany koa ny asa anatiny teo anivon'ny CNAPS
na ahafahana nanova sy nanatsara ny fomba fiasa rehetra eo amin'izany knapitra izany